mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimaraba antsika riavako malala tratry ty alatsinainy fa 7 ny volana mety dia miaraba antsika isa-tokantrano sisa matan'olona tratry ny pentecoste ny taona 13 sy 20 riavako. Ny fafenon'ny fanamasina anie hitahirentsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, hitahirentsika amin'ny fitiavana ny rahalahintsika, ny mpiarabelona amintsika. Ny fafenon'ny fanamasina anie anomentsika herim-panahy, hanaovantsika ny tsara sy ny soa ary toerantsika amin'ny finoana mba fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokin'ny Ezekiela mpaminany toko fa 1:20 riavako no mofinaina ity alatsinainy ny pentekosta ity. Ezekiela toko fa 1:20 nandiny fa 4:20 ka hatramin'ny fa 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, ny rahalahinao eny ny rahalahinao no andraikitrao, dia an-taranak'Israely rehetra izay nitenenan'ny mponina any Jerosalema hoe: manala vira any Jerosalema, izay no nomena ity tany ity olova. Koa lazao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, na dia nampandehaniko lavitra any amin'ny jentilisa azy izy, ka naheloko tany amin'ny tany maro, dia ho fitoerana masina ho azy vetivety aho any amin'ny tany izay alehany. Koa lazao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, hoviriko avy any amin'ny firenena ianareo, ary hangoniko avy any amin'ny tany izay nampelezana anareo ka homeko ny tanin'ny Israely ianareo. Ary ho tonga ao izy ka hanaisotra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra, dia homeko fo iray izy, ary asiako fanahy vaovao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofo ny voavato ka homeko fo nofo izy, mba handehanana araka ny didiko sy hitandremany fitsipiko ka hanarahany zany, ary izy dia oloko ary izaho andriamaniny. Fa ny amin'izay manana fo manana ny zava-dratsiny sy ny fahavetavetany, dia atsingeriko eo andohany ihany ny nataony ho Jehovah Tompo. Ray masino, manana senanay amin'ny fahamarinana, no teninao ny fahamarinana. Amen. Afako ny 1:20 no entina mampahery antsika. Sy ny 1:20. Ry zanak'olona, ny rahalahinao eny ny rahalahinao no andraikitrao, dia an-taranak'Israely rehetra izay nitenenan'ny mponina tany any Jerosalema hoe: manala vira any Jehovah, izay no nomena ty tany ty olova. Koa lazao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, na dia nampandehaniko lavitra any amin'ny jentilisa azy izy, ka naheloko tany amin'ny tany maro, dia fotoerana masina ho azy vetivety aho any amin'ny tany izay alehany. Tsy dia tena tsara dika riavako ny 1:20, nefa mampiheritreritra, satria ny teny malagasy ihany no misy an'ity teny ity, ny hoe ny rahalahinao no andraikitrao. Raha hoe andraikitrao, dia ny dikateny malagasy ihany no nampiditra ny asa, ny antony manahoana ary nahatonga reo mpandika-teny malagasy amin'ny ty baiboly eto am-piaratanantsika ity, fa amin'ny diemma dia tsisy an'io hoe andraikitrao io. Ny dikateny dia tsy misy an'io loatra, fa mijanona fotsiny hoe ny rahalahinao, na ny ray firazanana aminao, na ireo mpianakavy fonona aminao, na ireo mpiray tanindrazana aminao. Dia ila zao hoe izay nitenenana ny mponina tao Jerosalema hoe zay le eo, fa tsy misy an'le hoe no andraikitrao. Na izany aho napetritra ihany, satria le hoe no andraikitrao dia toy ny manome andraikitra ny Ezekiely izy. Marina fa ny teny fototra izay nanoratana azy, na ny dikateny ataontsika hoe na ny septante, na ny texte masoritika ny teny hebreo zany, dia tsy misy an'ity hoe ny andraikitra ty, fa tsotra fotsiny hoe lazao reo rahalahinao reo, reo mpianakavy ny fonona aminao, ireo ray firazanana aminao, ireo mpiray fianakaviana, mpiray tanindrazana aminao, izay ataon'ny olona any Jerosalema hoe manala vira ny Jehovah, fa izay no nomena ity tany ity. Zay ihany le fehezanteny. Fa otika toy hoe zava-dehibe ihany le teny hoe nandraikitrao, manome andraikitra an'i Ezekiely izy. Fa inona no nitranga?
inona no nitranga no mahatonga ny tompo nampitondra ityteny ity any Ezekela. Tamin'ny taona 750 tany ho any talohan'ny Kristy zany no entin'ny Babilonianina, no entin'ny Nebokadnezara ho babo tany aminy Ezekela mpaminany zay mpisorona tao Jerosalema, mpisorona izy aloha vao mpaminany. De zay mpisorona tao Jerosalema niaraka tamin'ireo olona manatsaina ny matanjaka ny salama, de no entin'ny Nebokadnezara ho andevo tany aminy tany Babilôna zany ireo olona vitsivitsy na maromaro reo. Nisy kosa ny tavela tao Jerosalema. Ireo tavela Jerosalema reo nisy maromaro tao anatin'ireny, mbola tao anatiny tamin'izany Jeremia mpaminany. Dia nisy tavela zany tao. Ireo tavela tao Jerosalema reo no niteny tamin'ireo nandeha, tamin'ireo zay nirofona ho babo fa tsy hoe nandeha, ireo niterena nandeha zany, dia ireo tao Jerosalema de niteny tamin'ireo zay lasako ho babo nanao hoe manalavirany Jehova izahay no nomena ity tany ity. Zany hoe ireo te Jerosalema zany izay nijanona tao Jerosalema nataona 750 dia toy ny nandroaka ireo zay babo tany niaraka tamin'ny Ezekela tany Babilôna, de niteny mihitsy hoe zay no nomena ny tanàna, zay zany zao no akasitrahan'Andriamanitra fa nareo lasako ho babo reny dia any anareo, very any anareo, efa tsisy tsony anareo. Zay no izy satria ny tempoly de aty aminay, Andriamanitra de aty aminay, fa tsy any aminareo. Ho zany de ianareo babo reny dia efa very anareo. Zay lay tantara. Dia Andriamanitra kosa nefany nirahan'ny tompo, nirahan'Andriamanitra zany Ezekela kosa de nirahan'ny tompo, Ezekela de nirahan'ny tompo ampahery ireo vitsy anisa tany Babilôna. Ka nitenenan'ny tompo anao hoe ireo any Babilôna no ho sisa hiverina hanarina indray ny firenena, fa tsy ireo tavela tao Jerosalema tsy akory, tsy ireo tavela tao Jerosalema zay nandrasan'ny tompo fibebahana, de zao tsy niverina tamin'Andriamanitra mihitsy, fa natoky izy hoe izy no tian'Andriamanitra, izy no ireo nijanona zany, ireo zay tavela de nietrehitra hoe izy no kasitrahan'Andriamanitra, satria eo amin'ny tempoly mbola teo amin'ny zavatra rehetra, fa iary babo kosa tsy izy. Saingy Ezekela mpaminany kosa de nirahan'ny tompo amin'ny andininy vitsivitsy amin'ny 7:20 ty manao hoe aza matahotra fa zay ny 9:20, na de nampandehaniko lavitra any amin'ny jentilisa aza izy ka naheliko tany amin'ny tany maro, dia ho fotoerana masina ho azy vetivety aho any amin'ny tany zay alehany. 9:20 hovoriko avy any amin'ny firenena ianareo. Zany hoe ile lasako babo zany no anarina indray ny firenena, fa tsy ireo tavela tao Jerosalema zay natoko teny. Ary fatatsika moa fa 10 taona teorinan'ity faminaniana Ezekela mpaminany ity de rava tanteraka ny tempolin'ny Solomona, ary novonoina sy maty ary paritaka tanteraka ireo sisa tavela ankoatrany Jeremia mpaminany zay noentin'ny olona ankeriny nandositra tany Egypta ary de maty tany ireo nandositra tany Egypta, fa ny lasa hery anarina indray ny firenena zanak'Israely, de ireo zay tany Babilôna naverina afaka 70 taona teorina. Dia izay lay fizotran'ilay tantara. Fa otsika teo hoe mampiatrehitra dia ny fivakisany reto lay firenena anakiroa tao anatin'ny fahababoana, ny fifanomezantsiny ireto samy jiosy. Ny tavela dia toy ny nanosika ireo zay lasako babo hoe any anareo, sanatria toy ny anao hoe zaranay rahalasy anareo fa zay no nifidian'Andriamanitra. Ireny lasa kosa de tena natsiarona fony Andriamanitra mihitsy. Ahoana moa zany zay Andriamanitra, fatatsika ny tononkira ny rain'ireo ho babo tany Babilôna manao hoe raha manadino anao aho Jerosalema, raha manadino anao de aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanolanitra. Ira zay no irain'ireo babo tany Babilôna, ireo zay nayara ny fangiry firena, nalahelo ny tempoly, nalahelo ny fivavahana,
ary nitomany eo amorony renydranony kebara niaraka tamin'ny Ezekela mpaminany. Tany Babilôna no nahaterahany antsoina hoe sinagoga, tany Babilôna no nahatserovany ireo ataontsika hoe vitsina maro anisa no entinao babo ny fahalebiazan'Andriamanitra indray. Ary dia amin'io andininy io nyty vitsivitsy ty no terenany tompo anao hoe izaho no fitoerana masina ho azy vetivety, izaho no fitoerana masina ho azy vetivety, zany hoe tsy tena fitoerana masina zay tiany tompo tenena de ny hoe tsy hoe tavelany any Jerosalema akory ny tempoly dia de nafoiny ireo lasa kobabo, fa ny tiany tompo teneny de ny hoe tsy nahafoy Andriamanitra tsy hoe nahafoy re tsy lasa kobabo, ary Andriamanitra tsy hoe voafatotry lay edifisy na voafatotry ny tempoly ka hoe rehefa tsy tao am'lay tempoly tao Jerosalema no nivavaka reto lasa kobabo dia very ny fanahiny na very ny fanantenana, fa eto Andriamanitra de manome toko manao hoe miaraka babo aminareo any Babilôna, miaraka mangiry firy amin'ireo lasa kobabo any Babilôna Andriamanitra. Ary de izay fivakisana zay no amperitreritra mahatonga ilay karazana teny toy ny fiteny nampino ireo mpandika tena malagasy no hoe ny rahalanao no andraikitrao, manana adidy ho nampahery ny rahalany teto Ezekela mpaminany, nampahery azy manao hoe tsy nafoin'Andriamanitra akory isika na de lasa kobabo ary, tsy nafoin'Andriamanitra isika na dia toy ny nafoin'ireo mpiray tanindrazana amitsika azy, satria ireo mpiray tanindrazana amitsika teniteny manao hoe izahay no nomena ity tany ity, zany hoe izahay zao no mandova ny Jerosalema, izahay no mandova ny fireneny Israely fa nareo efa lasa kobabo. Misy filôzôfa anankiray antsoina hoe Hannah Arendt, filôzôfy jiosy firazanana, jiosy fiaviana, fa nizaka ny zom-pirenena Allemand izy de nandrofitra tany Etats-Unis, mpanao gazety tao am'lay antsoina hoe New Yorker izy, dia ity vehivavy ity zay isan'ny nanan-tsaina ndrahany gazety ry nanatrika ny fitsarana lay Allemand anankiray antsoina hoe Adolf Eichmann dia isan'ireo nazi zany zay nampitondra fangiry firina ny jiosy zay nahafatesana enina tapitrisa. Fa izay napetritra ary ako malala amin'ity filôzôfy anankiray antsoina hoe Hannah Arendt de to mifanandrify amin'ity Ezekela ity. Hannah Arendt de nanazava to anatin'ny nandritra lay fitsarana nyty jiosy ity nazi ity zany dia lasa nieritreritra izy ary nanoratra boky anankiray antsoina hoe banalité du mal, ary lay fotoatan'le izy moa de tsotra be no hoe mametra-panontaniana zany izy hoe fa nahoana kay no tonga ao anatin'ny olona tsy ampoizina ny faharatsiana, nahoana ny olona tsotra tahaka nyty Adolf Eichmann ity zay olona tsotra mihitsy, rehefa tena jerenao ny tantaram-piainany de olona tsotra izy, tsy de hoe olona tsy hoe olona biby tany nanana olana ara-psikolojika na ara-psikiatrika hoe olona déséquilibré, na koa hoe olona ratsy taiza, na koa hoe olona hafahafa, fa de olona nanana fiainana milamina tsara. Zay nahatonga ity vehivavy ity nanoratra hoe la banalité du mal, hoe nahoana raha no hoe mety mahazo ny olona rehetra ny toetra ratsy tahak'izay nataony ity, mifakahalana fotsiny, ny famonoana fotsiny olona tahak'izay nitranga tamin'ity lehilahy ity, satria raim-pianakaviana tsotra izy tsy hoe de olona nateraka tsisy olona nateraka amon'olona moa, fa tsy hoe de olona efa mpamon'olona nanaeritreritra atany amin'ny fahazazany, fa olona nanao ny adidiny tsara, olona fonctionnaire tsotra nanao ny asany, nefa de tompona ndraikitra tamin'ny ataontsika hoe lafiny logistika tamin'ny namonona reo jiosy zay antapitrisany maro. Fa inona no antony? De lasa nieritreritra ireo psychologue
sy ireo mpandinika rehetra mane hoe fa inona reny no de nahatonga ity olona ity ivadika tapoka nefany nahoana satria tsy tokony misy tena antony tena hoe nahatonga azy raha hoe Hitler de mazava ho azy satria efa nisy atao hoe fakahalalana de izy toetra efa tsy mety teo amy fanahoana ity olona ity zay tahako ny hoe olona normal ohatry ny sarababem-bahoaka rehetra de rehefa anaty ady ity fanazavana ity antsony hoe anaharainy ity de ny hoe mety mpahazony olona ihany zany mety mpahazony olona za ataontsika hoe mitombona tsara normal ny zavatra tahaka zany rehefa tsy ampy feritreretana izy rehefa tsy ampy famakafakana izy tsy ampy feritreretana na tsy ampy famakafakana ny olona de zao mety tena lasa tsy manao afa-tsy izay ampanaovina azy fotsiny izy zay baiko ampanaovina azy fotsiny izay zavatra ataontsika hoe asasaina ataony de tsy mieritreritry izy tsy mieritreritry izy hoe ahoana na tsy hoe mbola maivana ny elony ny eloka nataony akory sanatria ny vava fa misy karazan'olona tahaka zany mihitsy ao amin'ny fiainana hoe de tena tsy ampy eritreritra tsy mamakafaka fa hoe ity asako ity de ataoko araka zany rehefa tena mandinika ianao aty amy taona efatra amy sivifolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny fotoana zay nisy reo ataontsika hoe génocide tany Rwanda dia misy karazan'olona tahaka zany ko misy karazan'olona hoe olona tsy hoe olona hoe ratsy taizana na efa nanana olona atao amy sainany na atao amy tamy fanahiny fa olona mitombona tsara nefa tena havita namono olona ohatra hoe misy an dokotera na mpitsabo zay ninina amelona olona ninina ikarakara fiainan'olona nefa de zao namono olona be de be nanindrona olona tamy fanafody mahafaty nanindrona olona tamy rano mangatsika namono nefa dokotera tamy vanim-potoana reny génocide tany Rwanda tamy taona efatra amy sivifolo sivinjato sy arivo reny misy pretra namono olona misy religiose namono olona religiose Hutu namono Tutsi misy mpivady ray trano ndray Hutu ndray Tutsi de nyvonono ny anankiray zany hoe olona normal ary mampiritreritra ao anatin'ny tony filozofia ny anaharainy tony hoe kay mety tena misy fitrangan-javatra izay mahatonga ny olona normal olona tsy hoe misy inona de lasa manimba lasa mamono olona lasa tonga ao anatin'ny fakalana ny hafa tahaka izay mitranga amin'ity izay kely toko firaiky ambin'ny folo ity ka miteny amy rahalahy manao hoe sanatria ny vava hoe aoko ho faty aina anareo zay any anareo fa ity anay ary raha retra-panontaniana tamin'ireo hitatsika amin'ireo témoignage reo fijorena vavolombelona ireo sisavela ireo hafa nandositra tany Rwanda ny hoe fa inona kay no nakory ro olona tsara aina misy malagasy vitsivitsy raha tsy diso araiky ambin'ny folo mpitsara malagasy ny tsara ny raha Rwanda raha kely indrindra tany Arusha tamy taona asa dimy sy roa arivo fito sy roa arivo misy malagasy maromaro ny tsara ny raha Rwanda dia rehefa metrahana fanontaniana ireo Rwandais zay namono olona da izao ny valiteny akabeazana sasasa manao hoe tena nisy devoly nandalo tao aminay ka de nahatonga nay nanana fahasahina hafahafa ny antony tsy fantatra de nahatonga nay nahavita eloka mahatsiravina ka nahafatesana olona valo hetsy be deabe kely abako malala zany olona valo hetsy zany 800 000 be deabe zany sanatria ny vava apahatelo ny poniny eto Antananarivo reny vohatra sy ny manodidina dia nahatsiravina zany eloka zany be deabe mihitsy fa inona ny nahatonga an'izany dia manamafy zany lay resahantsika teo hoe ndraindray mety mpitranga zany inona ny mahatonga an'izany dia misy zavatra mety ho tsy apoizina mety ho baikony ataontsika hoe ny fahefana ary io no mahatonga lay tamin'ny fotoana ny tsarana lay mpamono olona anankiray Rwandais de nanazava fa hoe le izy angerany tena marina tsy te antony etnika loatra rehefa tena nijerena de zao tsy tena antony etnika osy fa tena antony politika afaka malala makalesona amin'ity boky Ezekiel ampaminany ty tsika hoe ndraindray dia tonga ho azy noho ny ataontsika hoe ara-piarahamonina ny hoe mpianakavy ny finoana izay mpiray-tanindrazana de tonga amin'ity teneny Ezekiel ty hoe misy
de miteny aminamany fotsiny manao hoe manalavira ianareo zay manavirinareo manalavirinareo an' Jehova fa efa anay zay no izy fa nareo tsisy. Re afaka malala pentecoste sika dia manana adidy isika araky ny teny Ezekela ampaminany eto, manana adidy isika amy rahalahintsika, tsy hoe tsy adiditsika ny rahalahintsika. Ny mpino a de manana adidy sy andraikitra amy mpiarabelona aminy, manana adidy sy andraikitra mba hitondra soa amy mpiarabelona aminy. Tsy hoe mpino ry avako malala dia tsy hoe tsy miraharaha ny rahalahiny na hoe ty tena tsy miraharaha ny rahalahiny, fa ny mpino ry avako malala de izao tao amin'Andriamanitra ahatsiaro hoe zava-dehibe aminao ny rahalahinao, zava-dehibe aminao ny piraitany razana aminao, zava-dehibe aminao ny fianakavianao, andraikitrao zany. Ny olona tsy manana an'Andriamanitra, ny olona tsy miambina no mahavita ratsy na mahavita mankahala na mahavita manimba ny fiainan'ny rahalahiny, mifiemba ny fiainan'ny fianakaviany na ny fiainan'ny mpiarabelona aminy, tak'izay nataony Kaina. Nametrahan'ny tompo fanontaniany Kaina ndray maka hoe aiza ny rahalahinao? De io navaliny Kaina hoe zanga moa manana raharaha amy rahalahinako, zanga mpitandrina azy, za nge tsy manana fifandraisana aminy, zanga tompona andraikitra aminy. Fa eto ry havako malala de tiany tompo takatritsika fa izao manana adidy isika tahaka ny andidiny Ezekela ny mpiarabelona taminy hoe manana adidy hampahafantatra anareo fa ny famonjen'Andriamanitra de izao ianareo, isika no vonjen'Andriamanitra. Ny mitranga am'izao taonjatona antsika zao ry havako malala de mihamanjaka ny fitiavan-tena, mihamanjaka ny tsy firarahina ny hafa, mihamanjaka ny fieritreretana hoe ny tena ihany, ny tena ihany, ny tena ihany, za ihany. Ary dia tao amin'ny tompo isika ry havako malala hitsara tena fa ny rahalahintsika, ny mpiarabelona amitsika dia mbola anadina n'Andriamanitra atsika, mbola hitsaran'Andriamanitra atsika. Noho zany de ny mpino marina tokoa dia mahatsiaro mandeha ho azy ao anatin'ny mpino, tokony ho toetra ny mpino avy hatrany ny fitiavana ny tanindrazana, ny fitiavana ny mpiarabelona, ny fitiavana ny fianakaviana, ny fitiavana ny hafa. Jesoa de nitomany teo anatrian'i Jerosalema manao hoe impirimpiry moa ny tsy efa ny te hambombanao, ary mampatsiaro ny tenin'ny Estera manao hoe ataoko ahoana no ahitany ny loza anjony fireneko. Ny mpino ry havako malala de zao tokony hahatsiaro hoe manana adidy amy piraitany razana amiko, tokony hampahery azy tokony hampitraka azy tokony harakory aminy satria natambatry lay fitiavana an'Andriamanitra, natambatry ny tanindrazana imbolona mihitsy ary tahak'izay afatra Ezekela ampaminany eto. Fa ny faharoa ry havako malala de izao ny fomba fitondran'Andriamanitra de mahagaga. Iretsy tavela tao Jerosalema de hotsika to hoe nanilika na tonga ho azy tao anatiny fotsiny ny fitiavan-tena noho ny asan'ilay ratsy, noho ny mahampanota ny olona, noho ny asan'ny devoly de tonga ho azy tao anatiny fotsiny hoe any anareo very any anareo. Nefany ireo nieritrereto no ho very ireo no tsy izy ireo no fidin'Andriamanitra. Inona no afatra ao antsika ry havako malala? Ny afatra ao antsika de zao ao amin'Andriamanitra de ny zava-dehibe de zao ny fifikirana amin'Andriamanitra. Tsy misy natokan'Andriamanitra ho very zany, tsy misy olona natokan'Andriamanitra hoe nao any de ho very, fa ny olona de tompona andraikitra amin'ny famonjena ny tenany. Safidinao ny mahavery anao na mahavoavonjy anao, ianao no misafidy manao hoe marina loatra fa asan'ny fanahy masina, asan'ny fahasoavana ny mahatonga antsika isafidiny tsara. Fa rehefa tonga aty anatintsika kosa ny asan'ny fanahy masina ka pino isika de manana andraikitra isika hitahiry ny fanoloran-tenantsika. Zava-dehibe zany no hoe za voavonjy noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny famonjen'Andriamanitra, fa zao za voavonjy ihany koa noho ny
fiezahako hifikitra amin'ny finoana, hitoetra amin'ny finoana. Andriamanitra tsy nahary ny olona ho very. Andriamanitra tsy nahary ny olona hoe raha anona na raha anona de ho afoiky ho very, fa manana didy ianao rehefa ko malala hitoetra amin'ny finoana. Zay mety ho fitsaran'ny olona hoe ireny ve tsy izy tsony, satria mety mandalo an'izany tsika raharay manao hoe reny tsy izy ireny zao, mety mandalo an'izany tsika amin'ny fiarahamonina. Fa izao manana fahatokinan'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy manary izay rehetra mifikitra aminy, izay rehetra mahatoky azy. Afaka malala am'izao akatoky ny ataontsika hoe ny fahataperany ty volana fahadimy sahady itaona ity idirantsika amin'ny enim-bolana faharoa sahady amin'ny taona, de mampahery anao ianao de tian'Andriamanitra, ianao lay tsy fon'Andriamanitra, isika lay tsy fon'Andriamanitra, isika lay sakaizan'Andriamanitra, satria ao amintsika ny fanahan'Andriamanitra. De ny tompo any ampahery anao, ny tompo anafana ny fonao, ary ny tompo hiazona anao amin'ny fitiavana azy, ametraka anao ho tompona andraikitra amin'ny raha alahanao izy tompo, ary ametraka anao kosa ho mahatoky am'izay rehetra mety ho lalovana na fizahantsoetra io na inona, de mahatoky fa ny tompo miandany aminao. Ivavaka sika. Tompo, raha mijery ny fiainan'izao tontolo zao zahay, de tsapanay fa miamianaka ny ratsy, ary mora mifankahala ny olona. Tsapanay fa mielipatrana eto ambonin'ny tany ny fitiavan-tena, ary ny ady tsy mijanona eto amin'izao tontolo zao de ateraky ny fianahan'ny ratsy, ary toy ny mora ataon'ny olona aza ny faharatsiana, mora tanterahina aza ny faharatsiana. De misaotra tompo fa mamangy anay ianao, mitaizanay mpino ho tiany namanay, ho tiany mpiray tanindrazana aminay, ho tiany mpiarabelona aminay. Mitaona anay ianao, aperitreritra anay ny am'izay hitondranay ny fiainanay, fa tokony ho tia anao mihoatra noho ny zavatra rehetra zay. De manome toky anay ianao fa miandany aminay am'izay ady atrehanay isan'andro. De mivavaka zay tompo, ataovy miambina izahay, ataovy mitoetra mandrakariva amin'ny fahatokinanao, azavelanao anao fiainana mandeha ho azy ka tsy atsiaro fa ny fiainana de ny fanarahana anao de ilana fifikirana amin'ny teninao, ilana fiambenana isan'andro, lay ratsy fetsy ka mandavo anay hiala amin'ny fitiava-namana sy ny fitiavana anao. De mivavaka zay tompo, misaotra noho ny Pentekosta nomenao anay, fa ny fanahinao masina zay manavao ny fonay, manavao ny fanoloran-tenanay, ary manala ny fo vatonay, mba hatonga fonofoka hanananay fitiava-namana, hanananay fitiavana naman'Andriamanitra no manjaka betsaka ato anatin'ny fonay. De amasino zay tompo, ataovy fiasana velona eo ampelantananao, hitory ny fahatsaranao Andriamanitra, ary hitoetra mandrakariva amin'ny fahamarinanao sy ny fahatsaranao n'aiza n'aiza diavinay n'inon'inona lalovanay. De mametraka ny fiainanay mandrakariva eo ampelantananao zahay, ary eo ka ny fanahinao masina ampavokatra betsaka ny fanoloran-tenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.